sokatra eo tongotrao. Ampifaliana indray no iarabananao tafaraka aminay amin'izao fandaharana mianatra eo tongotra Jesosy izao. Izany tokoa no ataontsika amin'izao fotoana izao, koa ny firariana dia mba ho fikirinao izany tenin'Andriamanitra izany ary ho fiainana tokoa. Tera sautra lazasu okasanja charuavu leibeni erini leibeni asani marina ni didini manabaranya tsarani Saurehetra arizao makatuni tenini kamirindra sueri baiderani pari heni enyandanitra marusi mamiratra Nieti antaniku sesena sadikantu Ori ulumbeluna Izai sanganasani Manumeza aziza Funina Siaza Ianau nu sambatra Nutaini fachacha Tiani raurikyu Bauvula menatsara Tumpuan Jamanitra Haukani vuavutra Hirai fumanjakiza Hankalaza na wachani Heni fiti avana Sini faminjakuna Funina ichuana Tena lehi Betehova Inoko fa nafinaritra anao nandray ilay hira vao andrenesintsika teo ka tsara isika manomboka ny vavaka mialohan'ny andinitsika ny tenin'Andriamanitra. Ray masino misaotranao izahay afaka miresaka aminao amin'ity maraina ity. Mangataka anao Tompo hanatrika izany fotoana izany ary irao ny fananao masina hiaraka aminay mba hahazoanay ny tena tianao ambara amin'izany fianarana ny teninao izany. Dia mamindrafo mamela heloka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anisan'ny fahagagana izay tsaroana foana nataon'i Jesosy dia ilaina mikisan'ny olona anarivony. Nanaraka izany ohatra ny Jesosy izany fiangonana Kansas City afovoan'ny États-Unis tamin'ny namahanana olona betsaka hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'izao dia fianakaviana misy 503 no efa nomena sakafo, izany hoe eo amin'ny olona 305 eo. Ny fiangonana eto Niavana izao dia mampiasa ny parking isaky ny talata mba hizarana ireo sakafo. Mitandahatra ireo fiara ary manodidina ny fiangonana, miandry ireo olona anatitra ny sakafo anaty fiaran'izy ireo sy kojakoja ihany koa ho an'ny zazakely. Izany moa no totosa
dia noho ny fiara-miasa amin'ireo fikambanana hafa izay miasa eo amin'ny fiarahamonina ihany koa. Izany hoe mizary zahay manomboka amin'ny 10 hatramin'ny 12 atoandro eo androany zao dia tokantrano 300 ny tonga, izany hoe olona miisa 290 hatramin'ny 590 eo. Raha ny fiheverako zao dia sakafo mitetina 20 hatramin'ny $100 no nampidirina tao anatin'ny fiaran'izy ireo tsirairay avy. Tsy toy ny andro fizarana mahazatra ny andro anio, mankalaza ny fahatrarana ny 10 hetsy kilao ny sakafo nozaraina, nanomboka hatramin'ny andohan-taona ny fiangonana. Naneho fankasitrahana ny asa nataon'ny ekipa moa ny pasteur Marc ka nikarakara sakafo burger tsy misy hena ho azy ireo. Farany volana Jontsika izao natratra 10 hetsy kilao zany zao ny sakafo efa voazara. Izany hoe hatramin'ny farany taona dia mety ahazara 10 taona zahay. Izany no nahatonga anay manokana fotoana kely hankalazana izany. Tia hankasitraka ireo mpiasa sitrapo rehetra zahay, ka izany no nikarakarana ho azy ireo izao burger tsy misy hena izao. Raha tsy teo izy ireo tsy afaka nanao na inona na inona zahay. Tsy resaka abetsahana sakafo nozaraina fotsiny fa koa ireo fiainana izay mety ho voakasika. Nisy fianakaviana zao nangataka mba ho entina mbavaka satria afaka herinandro vitsivitsy hono dia ho esorina amin'ny tranony izy ireo. Natao hanampinareo olona izay manam-pahasahiranana mantsy ditetika asa ity. Mitombo hatrany ny asa sy ny olona isan-kerinandro. Ny ekipa moa dia milaza hoe nitetika ady mahatonga izany fitombona aingana izany dia tsotra arakaraka ny ampitomboantsika ny vavaka ataontsika no aniran'Andriamanitra olona ho eto amintsika. Koa raha te hanao etsika fizarana sakafo dia entana mbavaka tsirairay izay olona te asa amin'izany, ary rehefa mivavaka ho an'ireo olona mila ho entana mbavaka indray ianao dia andefasan'Andriamanitra olona satria izy no mahafantatra ireo mila vavaka dia toy izay hatrany. Toy izany ny zava-niseho sy ny ainanay mangataka aminareo mba hivavaka ho an'ny fiangonana Kansas City toa an'ireo ekipa hafa manderana izao tontolo izao izay mikaroka vahaolana amin'ny mpitiavana ahafahana manao asa fanompony eo amin'ny fiarahamonina. Jesu malalo chachi zao futona mami zao yanaranai atungu chao izai piana chao kuambitene nare Jesu malalo izai ainutalana kairate Beca wampunaya kuambitene nare Jesu malalo izahai ainutarana kahirote nyavyamina itweca beca wampunaya irote nyavyamina itweca beca wampunaya. Manahoana daholo indray zazabody hoe vonina iainy indray tsika rehetra andao ary anakambana tanana ahondrika ny loha dia akipindray ny maso. Andriamanitra misaotra anao indray zahay fa nomenao fotoana iarahana amin'izao sabata izao. Dia omeo fanahy masina izay hahatonga anay ho zaza endry mpankatoa sady miaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Efa nianatra lesona tsara daholo nandritra ny herinandro. Mitondra ny lohateny hoe manarà ay. Fantatrareo ve hoe iza ny teny izany teny izany? I Jesosy marina izany. Ao amin'ny Jaona 5:4-4 misy ny tsianjerintsika manao hoe ianareo no sakaizako. Andao indray averiny. 1, 2, 3 ianareo no sakaizako. Bravo! Haitsika tsara ve ny tantara rakizy nandritra ny herinandro? Andao indray ary hipetraka tsara dia miaino tsara.
mazao toerana ary indray marain'izay a niposaka ny masoandro dia nahantazana ny Andrea niresaka tamin'i Jesosy a dia nisy hafa ihany koa i Andrea aloha tena resy lahatra mihitsy hoe Jesosy no mpamonjy efa eniny hatramin'izay nge zany dia tiany Andrea hozaraina amin'ny hafa izany vaovao mafaly izany noho izany dia nitady amin'ny Petera raha lany izy rehefa afaka andro vitsivitsy a maraina tamin'izay fotoana izay dia mbola natazana ny Petera sy Andrea sy ireo namany a Jaona sy Jakoba teo amoron-dranomasina i Jesosy avy nanarato nandritra ny alina mantsy izy ireo a dia efa manomboka mandamina ny arato a manasa izany a fa amin'ny alina ihany no azo atao ny manarato kanefa tsy nahazo trondro izy ireo nanomboka tonga teo koa ny olona mba te hiaino an'i Jesosy a teny amoron-dranomasina nojeren'i Jesosy ireo sambo nentin'ny Petera sy ry Andrea nanjono dia tapa-kevitra Jesosy hoe andeha hiakatra ao anatin'izany sambo kely izany a dia kisaka any anaty rano any zareo a io sambo kely io ao anatiny ao Jesosy mba hoen'ny olona rehetra izy a rehefa mampianatra sy miresaka amin'ireo olona ireo niresaka tamin'ireo olona ireo tokoa nandritry ny fotoana vitsivitsy Jesosy rehefa avy eo dia nitodika tany amin'ny Petera izy dia hoy izy hoe Petera arotsay any amin'ny lalina kokoa ny aratinao a dia ahazo trondro ianao gaga Petera tompoko ny alina nandritry ny alina manontolo a dia efa ny kely ainy izahay nefa tsy nahazo na inona na inona kanefa noho ny teninao dia hoarotsako ihany ny arato rehefa avy eo dia niara-nisidina n'ilay arato Petera sy Andrea ralany fantatr'izy ireo tsara fa fotoana tsy tsara anaratona ny andro mazava fa amin'ny alina ihany kanefa na izany aza dia nalatsaka ry zareo tao anaty rano ilay arato nosotonina ilay arato ka indro fa feno trondro marobe tsy voaisa tao anatiny navesatra loatra nge ilay arato noho ireo trondro marobe ireo ka nantsony i Jakoba sy Petera anampy azy ny antsony Jaona kory zareo dia tonga ry Andrea dia tonga nanampy azy ireo gaga kory zareo nahita an'ireto trondro marobe tao anatin'ilay arato nosotonina ka rehefa tonga tao anatin'ny sambo ilay trondro ilay arato feno trondro zany dia nitodika tany amin'izy efatra amin'ny rahalany iray Jesosy dia hoy Jesosy tamin'izy ireo hoe andao anaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo nitiany Jesosy ho tenena amin'izany nge dia mba hanampy azy ilaza ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny olona izy ireo amin'izay ny olona mba maniry ny anaraka an'Andriamanitra ihany koa dia hanampy an'i Jesosy daholo Petera, ry Andrea, Jaona, Jakoba tian'izy ireo lazaina amin'ny olona hafa ny momba ny Jesosy ilay nanao zavatra mahafinaritra ho azy ireo ka dia nilaoza ny sambo nilaoza n'ilay arato sy ireo trondro be dia be izay azony fa lasa nandeha hanampy an'i Jesosy izy ireo tena naraka azy lasa mpanampy manokana an'i Jesosy koa Petera sy Andrea sy Jaona ary Jakoba ary nandritra ny andro sisa ny ainany dia nilaza tamin'ny olona hafa ny momba an'i Jesosy sy ny fitiavany izy efatra amin'ny rahalahy ireo rakizy sika koa nge dia naman'i Jesosy Jesosy amin'ny fomba manokana ary dia afaka ho lasa mpanampy an'i Jesosy avokoa sika rehetra dia hanao ohatran'ireto naman'i Jesosy reto ilaza amin'ny fitiavany amin'ny olona rehetra. Amin'ny fofeny fifaliana indray rakizy namako ny arabako anao tratry ty sabata mahafinaritra ity hiaraka amin'erinety ny loha hevitra faraika amby folo ary isika izay manao hoe tafaverina ao an-trano indray ahoana tsara hoe tafaverina ao an-trano indray ny andalateny izay ny rahantsika nanao tsenjerina ndritry ny herinandro dia hitantsika tao amin'ny Luka toko fa
5:24 manao hoe ity zanako ity efa maty fa velona indray, efa very fa hita indray. Andenge averintsika miaraka tsara ity zanako ity efa maty fa velona indray, efa very fa hita indray. Luka 5:24. Ny lesona tiany Jesosy nampitaina tamin'izany lohahevitra izany rakizy dia izao hoe ny fianakavian'Andriamanitra dia mifampikarakara sy mifampihevitra mandrakariva izay mahasoa, ka dia irian'Andriamanitra itsika haneho fitiavana amin'ny alalan'izany fanehoana fikarakarana ny hafa izany. Ka dia manasa anao ary andao tsika naraka ny tantara indray Efa nisy olona tianao ve lasa nandeha nifindrana niala tao an-trano? Inona no tsapanao rehefa lasa izy ireo? Efa tonga niverina namangy ve izy ireo? Tany aloha ela be tany nandao ny toerana ity tovolahy iray tsy dia nahatsiaro sambatra loatra. Toy izao ary ny tantarany. Dada, azafady, omeo aho izao ankehitriny izao ny vola an-tsara fananako. Entitra be ilay tovolahy tamin'ny fangatana nataony rakizy sady nataony teo amin'ny sandrin'ny dada ny tanany. Te hiala lavitra ny fianakaviany sy ny asa mafy izy. Ny saitry dadany, efa imbetsaka ianao no nangataka tamiko. Azonao antoka ve fa izay tokoa no tianao atao anaka? Tonga tokoa angamba ny fotoana hanomezako anao ny anjaranao. Tsikaritry ilay tovolahy fa hanangano hoany ny masondrainy teo am-pitenenana izany. Tsy ela taorin'izay dia vita ny fizarana ny vola fananana. Namboarin'ilay zazalahy ny entana dia niainga izy ary lasa nandeha tany an-tany hafa, lavitra dia lavitra ny toeram-pionenana. Nanambola be hoanina izy ka izany indrindra no zavatra nataony. Raha nisy zavatra notadiavany dia novidiany izany. Nikarakara lanonana lehibe izy, nandany ny volany tamin'izay zavatra rehetra nirian'ny fony izy. Nahazo namana betsaka izay niara-nandany ny fananany tamin'izy. Indray andro anefa ankona izy nahita fa lany ny volany. Tsy nisy fety intsony, tsy afaka nividy izay zavatra tiany intsony izy. Ary aiza ireo namany? Tsy nisy hita izy ireo. Nanjavona avokoa ny zavatra rehetra. Nanomboka nitady azy izy. Saingy nandalo fotoan-tsakotra amin'ny faritra misy azy. Ny tena marina dia nisy mosary tamin'izay fotoana izay tsy nahitana na asa na sakafo. Farany dia nisy olona niantra azy iandraka izy ka nanome azy asa niandro kisoa. Asa faran'izay ratsy maharikoriko azy izany. Saingy akory atao? Izay no asa misy azy no natao. Ho faty nianoanana eto aho izy anakapo. Ka na dia niano kisoa aza dia lasa tsara ny fahitany azy. Tapoka teo dia hoy izy niteny irery. Inona no ataoko eto? Ahoana no dia tafalatsaka amin'izao toerana ambany izao? Na dia ireo mpanompony raiko aza ampitsara ny sakafo hoanina. Ary matetika manana amby akory azy. Fantatro ny tokony ataoko. Andeha hody aho dia asaiko ataony dada toy ny iray amin'ireo mpanompony ireo. Dia Lasara zazalahy nitody-doha nandeha nihody. Aingana arak'izay azony natao. Miaraka amin'ireto ranjo reraky ny anoanana. Dia naverimbery ny teny an-dalana ny teny holazainy tamin'indray ndrakizy rehefa tonga any an-trano izy. Izao foana no fiandohany izany. Dado, efa nanota aho. Raha mbola teny lavitra eny izy dia tazandray. Izy ve iny tamy iny? Hoy izy anakapo. Tena ny zanako marina ve iny? Toy ny tselatra ny fandehany nidina ny lalana, ny tsena n'ilay zanany, ka namihana ny sakambona azy. Ny omesy niara-ny tomany izy mianaka. Dia hoy ny zanany tamin'indrainy, Dado, mamela efa nanota tamin'Andriamanitra sy teo anatrehanao aho. Tsy mendrika ny atao hoe zanakao intsony. Tsy mbola vita koa ny zavatra nomany holazaina dia niantso ny mpanompony ray. Faingana, alaivo ny akanjo tsara indrindra ary ampanaovy ny zanako. Asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony. Mandeha anaingana makany an-trano manomana fety be. Tonga ato an-tranoko ny zanako ka faly isika. Very ity zanako ity, maty fa velona indray. Ankehitriny dia te ho tahaka izany ray mpianakaviana izany isika ao amin'ny fianakaviantsika sy ao amin'ny fiangonantsika. Te hikarakara ny hafa isika. Eny, fa na dia diso aza ny safidy nataon'izy ireo. Te hanaiky ny tsirairay amin'ny maha izy azy isika
ary tia kalaza ny fiverenan'ny olona iray eo amin'ny Jesosy. miaraba antsika tanora zandry indray ary amin'ity anio ity hiaraka merina indray isika ny lesona fa 12 andeha hiaraka merina ny lohateny sy ny tsy anjery indray ary isika aza mitsahatra ny miteny ny tsy anjerintsika dia hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:20 andininy 7 ka ny tapany 2 tamin'ilay 7 dia ny tapany 1 ihany koa ao amin'ny andininy 10 andeha raha antsika mamerina ary aza matahotra fa mitenena ihany ka aza mangina fa izao momba anao izay ny tsy anjerintsika minao fa nahay tsara avokoa tsika tsirairay eny ary ny zavatra izay hitantsika nandritra ny herinandro dia mbola ny mahakasika amin'ny Paoly nandalo zavatsarotra i Paoly tao hatramin'ny maizina izy tao izy no nampahery ny hafa ihany koa ary nizara ny finoany ho an'ireo niara-ny voafonja taminy sy ireo miaramila ihany koa tao ny nanambarany fa tsy nitsahatra ny teny any izy na dia maro ary ireo fijaliana izay nylalovany nanoratra tany amin'ny Timoty izy dia nambarany tao fa betsaka ny zavatra ny lalovany kanefa tsy nankivy azy mba hahatonga ny hafa ahery ihany koa ny antony voambara tamin'ny lesona fa nandalo tsy fampitoromaso nandalo famonoana torabato kapoka anoanana vaky sambo ny atsika ny hafanana ny loza tamin'ireo namana sandoka sy ireo jiosy be da be mihitsy ny zavatra efa niainany teo amin'ny fiainany noho ny fizarany an' Jesosy nefa izany rehetra izany kanefa tsy nankivy azy fa ireny fotoana rehetra ireny dia nararotiny avokoa mba hizarana ny finoany an' Jesosy migadra izao ankehitriny ary tsy vao izao izy no migadra tsy vaovao taminy izany fa tsy hoe noho ny aratsiana fa noho ny finoany an' Jesosy sy ny fitoriana ny filazantsara nefa na dia izany zavatra izany ary dia nararotiny mba hizarana ny momba an' Jesosy niainga tao amin'ny fonja tao amin'ny babo sy teo amin'ireo olona mpiambina sy ireo sahirana zany ny filazantsara an'i Paoly ary tonga tany amin'ny amperora lehibe dia tany amin'ny Roma izany hitantsika eto fa na inona zavatra aseho dia nampiasain'i Paoly avokoa izany rehetra izany mba hijoroana vavolombelona raha afaka nanompo an'Andriamanitra tao anatin'ny toe-javatra toy izany i Paoly ary Andriamanitra nanome tompo fa hanampy azy mandrakariva dia azontsika atao ihany koa ny manompo an'Andriamanitra amin'ny toe-javatra rehetra azontsika atao ny mizara ny fitiavan'i Jesosy sy ny famonjena nataony amin'ny toe-javatra rehetra indraindray tokoa manko isika ary tanora namako dia mieritreritra hoe rehefa mba malaladalaka na hoe rehefa metimety ny fotoana izay vao izara na izay vao ilaza ny momba an'i Jesosy na hanompo an'Andriamanitra aoka ho fantatritsika fa ny fotoana rehetra ny toerana rehetra dia azontsika ampiasaina sy ararotina avokoa izarana ny fitiavan'Andriamanitra ary na manahoana misy atsika na manahoana toe-javatra dia azontsika atao ny manompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fizarana ny finoantsika raha ohatra ka tiantsika ary ny izara izany amin'ny hafa dia andehantsika nanapa-kevitra fa tahaka ny efa nomban'Andriamanitra ny Paoly no mbola omban'Andriamanitra antsika ihany koa andeha hozaraina ny finoantsika hozaraina Jesosy Kristy tadidinao ve ny afatra nampitaina nandritry ny herinandro miresaka momba ny fahasoavan'Andriamanitra isika any amin'izay rehetra alehantsika ary ny loha hevitra dia nampianatra antsika fa momba antsika mandrakariva Andriamanitra eny fa na dia manompo azy ao anatin'ny toe-javatra sarotra azy isika nanampy antsika ihany koa iny lesona iny mba hitarika antsika hanompo azy amin'ny toe-javatra rehetra ary hizara ny finoantsika amin'ny toe-javatra rehetra dia mirary soa antsika tanora indray ary amin'ny manaraka indray
Andra-pion! Fifaliana indray no iarabanany tanora mantoanto rehetra, iarabanantsika rehetra natratra izao fotoana izao. Iaramerina ny lesona faraka ambin'ny folo izay nianarantsika nandritra ny herinandro isika, izay mitondra lohateny hoe miaina ao anatin'ny tontolon'ny vola sy ny harena. Miaina ao anatin'ny tontolon'ny vola sy ny harena. Tsy anjery dia ao amin'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo, andininy faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo. Andeha rahantsika mamerina izany. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany: noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manahy ny amin'ny ainareo izay hoaninareo, na ny amin'ny tenanareo izay ho tafianareo, fa ny aina mihoatra noho ny hanina ary ny tena noho ny fitafiana. Mazava be ny tiany tsenjery ho ambara amintsika raha miresaka ny lohateny ihany koa tsika hoe miaina ao anatin'ny tontolon'ny vola sy ny harena. Milasy Jesosy fa aza manahy ny amin'ny ainareo na izay hoaninareo na izay ho tafianareo. Anisan'ny hitantsika tao anaty lesona ny tantaran'ny ankizy anankiray, zazalahy kely anankiray, dia Angèle izany. Izy dia tao anatin'ny fianakaviana sahirana ary tsy nanana sakafo nisy fotoana matory amin'izao tsy mahita sakafo hohanina. Taty aoriana nefany noho ireo fanampiny manodidina sy ny hafa dia efa niala tao anatin'izany fahantrana izany izy ireo ary rehefa niala tao anaty fahantrana izy ireo dia nahatsapa amin'izay izy fa ilaina ny manome ho an'ny sahirana, manampy ny hafa. Ka rehefa mahazo vola izy dia izao no nataony: zarainy telo mazava tsara ny vola izay voarainy, ny apatelony omeny an'Andriamanitra, ny apatelony hanampiany ny sahirana ary ny apatelony ho an'ny tenany. Dia toy izay mandrakariva ny fiainany ary nahatsapa izy fa mitondra fitahiana ho an'ny hafa ny fizarany manome ho an'ireo sahirana. Isika anatin'izao vanim-potoana izao ry tanora mantoanto dia andefasan'ny Satana toe-tsaina izay mifidy ny mitady ho an'ny tena ary tsy mety afa-po fa mikatsaka mandrakariva izay ahasoa ny tena, ny hoah mandrakariva. Kanefa ny Baiboly dia mampianatra antsika fa ilaintsika ny mitia sy mizara ny fananana ho an'ny hafa. Ka apetraka ny fanontaniana hoe mahatoky ary ve ianao eo amin'ny fitantanana ny harena sy ny zavatra rehetra izay omen'Andriamanitra mba ho tantananao? Ampahatokiana ve ny tantananao ny zavatra izay anananao sa hoe vao mahazo zavatra ianao dia ny andany azy ny ao an-tsainao? Mila mitandrina tsara isika satria miankina amin'ny ataontsika amin'izao vanim-potoana izao ny hoavintsika any aoriana ihany koa. Aoka isika anontany an'Andriamanitra ary isak'izay mahazo zavatra, ohatra mahazo vola na hoe mety hoe miasa asa kely madinidinika isika, dia rehefa mahazo gote ihany koa ohatra dia anontanio Andriamanitra hoe ahoana re no ampiasaiko ity vola ity, dia ho atorony ianao hoe izao ny ampiasaina azy. Fa araka ny voalazan'i Jesosy ihany koa dia hoe izay mahatoky amin'ny be, izay mahatoky amin'ny kely azafady dia ho tendrena mpanapaka ny be. Tsy miandry ianao hoe ho mpanan-karena na hanana vola be akory vao hanao safidy hoe hanampy ny hafa na hanolotra ho an'Andriamanitra, fa izay rehetra hanananao na kely aza voarainao hanananao dia ento izany ho eo am-pelatanan'Andriamanitra, atoloran'Andriamanitra dia izy no hanampy ianao amin'ny fantaniana rehetra ka tsy handanindany fahatany ianao ny amin'izay rehetra nomenanao fa hitantana mpahatokiana izay rehetra nomen'Andriamanitra ho anao. Dia mirary soa ny tanora mantoanto rehetra ary mba ho mpitantana mahatoky ankatao mihitsy Andriamanitra mba hanampy ianao, mba hahafahanao mpitantana mahatoky dia ho tendreny hanapaka amin'ny be ianao. Tsarovy fa fandalovana ny eto an-tany fa ilay misy ny harena lehibe indrindra ho antsika dia any fiainana mandrakizay. Aza variana amin'ny zavatra mandalo eto an-tany fa izay azonao atolotra ho an'Andriamanitra dia atolory, izay azonao hanampiana ny hafa dia ento izany hanampiana ny hafa dia tandremin'ny fandaniam-bola be loatra na firobarobana amin'ny zavatra tsy mahasoa akory. Dia mirary soa indrindra re ho amin'ny manaraka indray.
de faly mifanatry tava amintsika zatovy indray amin'ity sabata ity de faly miaraka amintsika any ko zay mihaino ny radiozis am'izao sabata izao de nitokana no iarabanantsika de ny hoe tratry ny sabata rysea tratry ny sabatsika rehetra loha tena anankiray indray no iarahantsika midinika de manao hoe ilay fanambarana rehefa miresaka hoe fanambarana zay na ny baiboly na ny olona de zava-dehibe zay rehefa isy zany teny hoe isy fanambarana ataon'ny filoha isy fanambarana ataony dadabe na bebe tsy haiko zay olobe eo amin'ny fianakaviana de zao matiantoka mihitsy izay tsy mandrehana zany fanambarana zany ary raha manao zavatra le olona de ajanona mihitsy aloha fa lasa miaino sy mandray an'le fanambarana ary zay loha hevitra zay ny anarantsika tamin'ny herinandro iny ilay fanambarana fa ity fanambarana anankiray ity zay hita amin'ny apokalipsy satria ny apokalipsy moa de antsoina hoe fanambarana ihany keo de fanambarana ho famonjena ny taranak'olombelona rehetra ary ao anatin'izany ianao andevaka itsika nge ny andin'ny fototra apokalipsy toko voalohany andin'ny fasivy apokalipsy toko voalohany de ny andin'ny fasivy de toy izao voalaza izao jaona rahalahnareo sy namanareo ao amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana ao am' jesosy de tao amin'ny nosy atao hoe patmo noho ny tenin'andriamanitra sy ny filazana an' jesosy jaona zany milaza fanambarana eto ary ny toerana zay anaovan'ny fanambarana de ao amin'nosy antsoina hoe patmo mahagaga n'ity fanambarana ataony jaona tya de tsy mba misy mpanatrika ny fanambarana zay misy ankehitriny rehefa misy hoe fanambarana atao de misy mpanao gazety manatrika misy olona marobe manatrika hita ny tany rehetra fa eto de tsy misy manatrika ny fanambarana jaona kanefa mahagaga na hainao avokoa ny olona rehetra na de isika ty amin'ny taona 2024 ary de mbola manana tombontsoa mandrehana zany fanambarana zany de zao jaona ho izy rahalahnareo sy namanareo amin'ny fahoriana tsy haiko hoe afaka manao namany jaona ve isika fa jaona zany de namanao amin'ny fahoriana izy ndray matsy rehefa hoe resaka fahoriana zay de tsisy minamana zany fa rehefa miadakadana milamindama de hoe namako ianao andao hinamantsika fa raha ohatra ny misy olana kely de loatsy minamana ka fa tsy zany ny any jaona fa na de misy aza ny fahoriana de namako ianao satria misy filazanan jesosy misy fiainana mandrakizay zay tanjona ahotratrarintsika tsirary avy eto moa zany de miresaka fanambarantsika ho isika ty hoe tsy voasaka ny jaona fa afaka nanambara na de tsy misy manatrika sy mijery ary zany fa nosoratan'ilay fanambarana de tonga ty amitsika ny fanambarana na ny boky ny apokalipsy migadra izy any amin'ny nosy anankiray antsoina hoe patmo araka andresahany teo ny nosy patmo de voadidina ranomasina anankiray antsoina hoe ege fahalalana ao antsika ihany zany ka ianao zany rehefa atao sesitany ao am'ty antsoina hoe nosy patmo ty de tsy afaka mivoaka ao ianao satria voadidina ranomasina le izy ianao reriny ao tsisy olona ao de manao fanambarana zany ianao de ianao rery manao fanambaranao de ny azo ny tsy haiko ny fasika no manatrika anao fa tsy nampaninina ny jaona zany fa nanoratra fanambarana mandrakariva izy ho an'ny olona rehetra de eto misy lesona tsoahana sady hoe aika ianao na de tao voafatotra sy migadra aza mbola afaka manao fanambarana tadio tsara fa raha nogadraina i jaona na lefa sesitany tany amin'ny nosy patmo izy ake tsy nangalatra izy tsy hoe namono olona matetika ny olona gadraina sy atao sesitany zany olona nanao zavatra ratsy fa izy tsy zany fa nitoro ny filazantsara izy nylaza ny marina izy kanefa ny olona indray ny namadika an'izany hoe zavatra ratsy ny nataony jaona ary misy fotoana tratran'izany koa ianao efa mba manomboka mehendry efa mba manomboka mitoro ny filazantsara efa mba manomboka mianatra baiboly ianao mianatra ny ten'andriamanitra ineny indimy mipito kanefa ao anatin'izany fianaranao zany ohatrany misy tsiny ohatrany bedy foana ianao de hoe ianao hoe tsy azoko mihitsy izy ty arakaraka ny anaovako ny marina ihany mitotry ny voame ahitana zavatra tsy mety eo amin'ny fiainako
endrikendrehan'ny olona tsy tian'ny olona zany mihitsy le izy zany mahazo anao zany ary mihoatra noho izany ny anjaona hotsika tanora hoe tro satria tsy vitan'ny endrikendrika fa nogadraina mihitsy kanefa na de nisy azy zany rehetra zany a de mbola nanambara ny fitiavan'andriamanitra sy ny fanjakan'andriamanitra ihany a ijaona azay ny lesonao antsika rehetra aza manaiky voasakana isika fambarao mandrakariva ny fitiavana sy ny famonjen'andriamanitra aza velao voasakany esoesy sy ny teniteny sy ny endrikendrika ireny ara vome aoka hanosika atsika anambara ny fahamarina fa izany no nataony jaona teto am'ty tantara ity mba ho tahaka ny jaona avokoa ny isika rehetra mba afaka anao fanambarana amin'ny fotoana mety eny fa na de amin'ny fotoana sarotra aza toy izay ndray ny loha hevitritsika ary de mirarisoa ny tanora sy ny zatovina mako rehetra ho manaraka indray
fetrany famindrampoa tolonindramolisoadrina vao itadiana ka alao ny lalana natorony iniarino bara izy tondra fivarina sy hitatana nidi kara sendra faorina tsy mokibisanatry ofirininy tiavela iratanana olo kanawaingana nawela tetsy maitsoto tiso kanawaingana nawela tetsy maitsoto tiso faly miaraba antsika ny tsirairay avy natratra ity sabata masina ity mirary sabata feno fitahina ho anao sy ny ankonanao tonga amin'ny famerenana ny lohahevitra fa 1:00 sahady isika ankehitriny miaraka ny anatra isika ny amin'ny hoe mandrasa ny toko izay niorenan'izay lohahevitra izay moa dia ny Jakoba 5 dia ny 7 ka hatramin'ny 12 niarahantsika nianatra tanatin'ny herinandro ary tao koa no nisafidianantsika n'ilay andiny anankiray natao fitadidy tao anatin'izay herinandro izay mino aho fa efa hay tsara izany andeha be aferina eny ary inavo moa ny resahantsika tao amin'izay hoe mandrasa izay rehefa avy niara-nianatra isika tamin'ny herinandro lasa nanazava ny toerana misy ny mpanan-karena Jakoba dia nitodika tamin'ireo rahalahy izay azo heverina sy nona fa niarany tsirariny noho ny ataon'ny mpanan-karena indray izy ary izay indray ny rahantsika nianatra tanatin'ny herinandro ary izay koa ny antsona ny amin'ny hoe mandrasa tokony atahotra ny amin'ny ho avy miandry azy ny tsirairay avy ary ny rahantsika nianatra moa fa ho an'izay mivelona hoe ho an'ny tenany fotsiny manao tsinitsinina ny hafa dia tokony efa iandry ny amin'izay mahakasika azy ny amin'ny ho avy izy fa ny olon'Andriamanitra kosa izay ny rahantsika nandinika tanatin'iny herinandro iny dia tokony hibanjina ny ho avy ampaharetana sy miaraka amin'ny fanantenana mety ratsy ny toe-javatra iainana nresahan'ny lesona tamintsika moa fa tsy azontsika an-tsaina na dia tsy haitsika fehezina na dia ela toy inona aza ny fihevian'i Kristy dia andeha isika iaina faharetana sy fanantenana fa tsy maintsy ho avy izy ary ho avy tokoa Kristy ary azo antoka ny fahantanterahany zavatra rehetra Jakoba moa dia nampiasa fanoharana ary ny antso ny amin'izay mba hananantsika faharetana izay ka tsy maintsy mitoky amin'ilay any mahita ny zavatra rehetra isika eo ampiatrehana ny zavatra rehetra izay misy moa no nresahan'ny lesona tamintsika hoe mitaky faharetana manokana ity fiarahana amin'Andriamanitra ity ninninona toe-javatra misy dia anisan'ny vokatra izay avy amin'ny fanahy-masina izany dia tokony hananantsika ihany koa ny rahantsika nianatra tao fa ny faharetana ao anatin'ny toe-javatra tsy voafehintsika ny faharetana rehefa tsy mety miova ny olona ny faharetana rehefa tsy hazavaina ny zava-manjoa antsika dia afaka hananantsika izany avy amin'ny fanahy-masina ary mety marary dia marary tokoa ny faharetana indraindray eo amin'ny fiaretana an'ilay zava-manjoa iny izany kanefa mila manam-paharetana amin'Andriamanitra isika pino sy mpanaraty azy satria lehibe tsy takatry ny fijerintsika mantsy ny drafitra izay soritan'Andriamanitra dia andeha
hianatra eo a-tongotry Kristy mba hanana an'izany faharetana izany ary andeha tsy hanao tsinotsinona ny lesona izay niarahantsika nianatra fa tsy ho ataontsika tahaka ny hoe efa fantatra kanefa tsy hiainana akory fa tena hiankinanaina ny faharetana ny tsy faharetana dia mety hiteraka vokatra tsy hitapesipesenina dia andeha hianatra eo amin'i Kristy mba tena hiainana izany marina zasenao ka zao resaka tamintsika ny taridalana dia andao ampiarina fa tsy mitondra makaiza ny fimonomononana tsy mampahita vahaolana ny fitarainana lava fa andeha aharitra ka hitoky fa Andriamanitra no efa manositra ny drafitra rehetra ahatafavoaka antsika ho amin'ny fahasambarana ho amin'ny fiainana mandrakizay ny tokony tsy ho adino antsika mihitsy dia hoe rehefa tsy be taraina na mifanditra isika zanak'Andriamanitra dia miariary ane ny fiavahantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika eo amin'ny tontolo misy antsika ary amirapiratra eo amin'izao tontolo izao ny fahazavantsika ka manome voninahitra an'Andriamanitra isika dia andeha nitokisana dia Jesosy irery ihany satria Jesosy no feno faharetana sy faharim-po ary Jesosy dia izy ihany ilay Jesosy ny filazantsara no mbola velona koa ankehitriny ary izy ihany no mbola be fitiavana sy be faharim-po amintsika rehetra hatramin'izao fotoana misy antsika izao. Aza tonoina mihitsy ry namako fa nanolotra ny aino antsika Kristy na dia hoe nandahazy ara ny namany rehetra tamin'izany na dia hoe nankahala azy sy naneso azy ara ny mpitarika sy ny vahoaka tamin'izany fotoana izany eny fa na dia niala taminy aza ny fanatrehan'ny ray amina tonga azo vainganota ny solo antsika teo amin'ny hazo fijaliana dia Kristy nanana faharetana dia mba tsy hivelona intsony amin'ny fiainana mahazatra ho mba mpitiava tena isika fa anaiky kosa hoe Kristy no velona ao anatintsika ka manomboka eto dia mba iseho amin'ny toetra mampanahintsika ny vokatry ny fanahy ary amoho misy ho avy 30 eny ny sasany avy 80 eny ary ny sasany avy 100 eny ane sasenao. Andriamanitra ne ampiainantsika amin'ny fifaliana amin'ny fiarahana aminy ary hiainana izany vokatry ny fanahy dia hanana faharetana hitoetra amin'ny fanantenana ary hitoetra amin'ny Kristy hatramin'izany ane zasenao. Mirary sabata feno fifaliana mametraka ny mandram-pioana ho amin'ny fiarah-mianatra amin'ny manaraka indray samy mahery samy tahin'Andriamanitra. miarabantsika natratra ity fotoana manokana izay amin'ny tenatsika ny lesony sekolo sabata ny lehibe ity ao anatin'ny lesona faharaiky ambin'ny folo isika izao kanefa ny mialohan'ny amin'ny tenatsika izany lesona izany dia andeha hivavaka foy isika iaraka hivavakantsika. Misaotra anao tompo ny amin'ity fotoana izay nomenao anay ahafahanay mamitina ny lesona miaraka amin'ny zanakao manontolo aoka Jesosy hoe ny fanahinao masina no aminay tsy raha avy ahafahanay mandray lesona ny amin'izany tantarany Josefa izany amin'arany Kristy. Amen. Lesona faharaiky ambin'ny folo dia mitondra ny lohateny manao hoe i Josefa sy ilay mpivaofy nofy. Tao anatin'ny herinandro dia nandinika manokana mikasika an'ity tantaran'ity Josefa ity sika ry namako isany ary ny toko sy andinin'ny fototra izay niorenan'izany lesona faharaiky ambin'ny folo zany dia hitantsika ao amin'ny Genesis toko fa 7:30 andininy fa 9:10. Genesis toko 7:30 andininy fa 9:10 manao hoe dia niresaka hoe izy indro tamy ilay mpanonofy. Indro tamy ilay mpanonofy. Eto amin'ity tantara ity rehefa nianatra ny lesona nandritran'ny herinandro isika dia nahita fa iza moa ilay mpanonofy. Ilay mpanonofy rehefa nijerena tao amin'ny teny Hébreu moa izy manao hoe akalomo na mpanonofy na koa hoe Baal
tsy iza io fa maneo an'i Josefa ilay mpanonofy. I Josefa moa iza moa Josefa? Araka ny nodiniantsika dia tao anatin'ity lesona faraka amby folo tia dia nianatra manokana ny mikasika ny fiandohany ny tantaran'i Josefa tsika, ary hitantsika fa i Josefa dia ilay mpanonofy, ary tsy vitany hoe mpanonofy ihany izy rehefa nianatra ny lesona isika, fa hitantsika tao anatin'ny lesona fa afaka nanazava nofy ihany koa izy. Ary hitantsika tao anatin'ny lesona ihany koa fa izy mihitsy dia tanteraka ilay nofy izay nofisiny, ary na maro aza ny fisedranana azo anazy dia niroso tamin'ny fahatanterahany izany nofy izany ny fiainan'ity lehilahy anankiray ity, de tsy iza fa i Josefa izany. Ary hitantsika tao anatin'izany koa fa izao i Josefa dia manam-pahaizana manokana, satria teo anilan'ny rainy mandrakariva izy, nanampy azy mandrakariva ny rainy, ary teo anila mandrakariva nanoro ny lalak'izorana, nanoro ny tokony ho alea, ary nampianatra ny momba an'Andriamanitra. Raha mijery ny fampianana lesona tsika de zao i Josefa de nivelona tao anatin'ny ankohonana izay maro ray-tampo, ary hitantsika fa ireo ray-tampo amreo no anisan'ny nanao fandrika manokana mba atonga ny Josefa tsy hatateraka izay nofy izay nofisiny izay. Kanefany Andriamanitra moa dia nanokatra lalana ahafahan'i Josefa mipetraka, ary ahafahan'i Josefa mahatateraka izany nofy izany. Rehefa jerena ny lesona dia misy itovizana ny tantaram-piainan'i Josefa sy Daniel. Nisy fisedrana tao, nisy fiekana tao anatin'ity tantaran'i Josefa sy i Daniel ty, ary raha mpitaina kokoa arany de zao mitovitovy ny amin'ny tantaram-piainan'i Jesosy ihany koa, satria raha jerena ny tantaram-piainanareo olona anankitelo zay voalaza reo i Daniel, i Jesosy ary i Josefa, de zao samy nisy fisedrana, samy nisy fankapanana azo andreo, ary ny tovizan'izy ireo de zao samy nijoro hatramin'ny farany izy ireo, ary samy tafavoaka hatramin'ny farany, na i Jesosy, na i Daniel, na i Josefa izany. Zafady, hitantsika eto amin'ity fampianana lesona ty ary fa izao inona moa nahatonga ny Josefa tafavoaka hatramin'ny farany? Satria ry havako dia hitantsika fa i Josefa dia nisy ny raim-pianakaviana izay nanabe anazy, nampahafantatra anazy ny mikasika an'Andriamanitra, nampahafantatra anazy ny momba an'Andriamanitra, ary efa fantatra ny fantany ny momba an'Andriamanitra dia nahatoky izy fa na iny kidona, na iny kiatra, de zao afaka mamonjy anazy le Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, ary ny Andriamanitra ny rainy, de zao afaka mamonjy anazy, ka dia nijoro hatramin'ny farany ity lehilahy ity. Ka eny na de tao anatin'ny fianakaviana rehefa azo kobabo i Josefa, rehefa tonga tany amin'ny fianakaviana anankiray izy tao amin'ny tranon'ny Potifara, de na de nisy ara mifankapanahy izay nalefan'ny Satana teo anoloany, dia nivoaka mpandresy i Josefa. Lesona nisy tombotsika tao anatin'ny herinandro eny de zao manao hoe mila mahatoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany isika, ary mila mametraka amin'ny fiainantsika, eny na de mbola kely azy, any amin'ny fahazazana, any amin'ny fatandrana, arakaraka ny fanandramana ny rana tamin'Andriamanitra tany no ahatonga atsika ho mpandresy ty aoriana ty. Ka izany indrindra nahatonga an Josefa tafavoaka ho mpandresy. Hitantsika ihany koa fa izao nampianarina ity sy atoky an'Andriamanitra i Josefa tamin'ny mbola kely, ary rehefa tonga ny fahalebiazany de izao tsy afaka atao aminazy izany fitiavana an'Andriamanitra izany, tao amin'ny mandrakariva izany fatokina an'Andriamanitra izany, ary nahatonga an Josefa ho mpandresy. Ka amin'ity fampianana lesona ty de zao efa nozarina atoky an'Andriamanitra izy. Eny fa na de ny asan'ny Josefa ary de hitantsika fa tany ampiandrasana ondry izy no natsoan'Andriamanitra ny androndry Josefa, ary io no ahafahany nikolokolo ny fiainany, ary nahatonga anazy ho tafavoaka ho mpandresy hatramin'ny farany. Nahatsiaro an'le Andriamanitra indray ny Josefa, nandritry ny fotoatrarotra izay nilalovany, tsy nafoy an'Andriamanitra izy tao anatin'ny fotoatrarotra izay nilalovany. Amin'ity anio ity koa de zao mila isika raha tiatsika no ho tafavoaka mpandresy amin'ny fiainantsika, tsarovy ireo fanandramana tsara
izay ny ranao tamin'Andriamanitra. Ary ao anatin'ny fotoatrarotra zay lalovanao dia aza manary toko fa mbola eo Andriamanitra anampy anao, mbola eo Andriamanitra afaka mamonjy anao tahaka ny namonjeny an'i Josefa no amonjeny anao, tahaka ny namonjeny an'i Daniel no amonjeny anao. Ary Jesosy Kristy ary nahazo izany fakapanahy izany, nandresy ny fakapanahy raha izy momba antsika dia afaka mandresy ny fakapanahy isika. Hitantsika ny tompo ry havana malala isany. Ka izay tantaran'i Josefa izay nianarantsika na dia nisy arankorotana teo amin'ny ankohonany dia zao hita fa nomban'Andriamanitra mandrakariva ity lehilahy ity tanora ity. Ary mino ako fa isika izay manaraka izao famitena lesona zao dia zao afaka amonjy atsika Andriamanitra raha ohatra ka mametraka ny fiainantsika eo aminy isika. Ary mino ako fa atoky anazy hity anazy mandrakariva isika. Hitantsika ny tompo. Amen. Amen. Izao itsika dia tonga eo amin'ny fanatitry ny sekoly sabata ka dia feokira no arahantsika eo ampanatazantsika izy amin'ny fanatitry ny sekoly sabata izany. Fanakatonatsika ny fotoanan'ny sekoly sabatara dia andeha hiaraka iombom-bavaka isika amin'ity anio ity, hiaraka nondrika ny lohantsika hivavaka isika tompoko. Vavaka isika. Misaotra anao tompo malalo satria tao anatin'ny fotoanan'ny sekoly sabata iny dia tsapanay fa niaraka taminay ianao. Ary nay azonay antoka tompo fa teo anilanay mandrakariva ianao. Engany ny lesona izay nianarana rehetra, ny lesona izay nosotominay teo Jesosy io dia mba anakery amin'ny zanako rehetra izay manaraka izao fotoana izao. Ary mitahiny ny fianakaviana manontolo ianao, mitahiny ny zanako lahy sy ny zanako vavy ianao amin'ity anio ity. Manamasina nay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana aminaran'i Kristy. Amen. Amen. Dia makasitraka atsika ry lasina bavy malala isany niaraka taminay tamin'ity sekoly sabata ity ny tompo Andriamanitra ny ampitombo ny finoantsika tsirairay avy. Ary mino ako fa izy no hiaraka amintsika mandritra izao tontolo ny andro ny sabata izao. Andriamanitra hitantsika tsirairay avy. Amen. Mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika rehetra indray tratrin'izao fotoana manokana natao hanabeazana antsika amin'ny lafiny ara-pahasalamana izao. Koa dia fifaliana ho ahy indray ny mitondra ny torohevitra amintsika amin'ny mpiara-miasa ao amin'ity sampana fahasalamana ity eto anivon'ny Fédération Fiangonana Adventista mitandrina ny andro fahafito eto Antananarivo. Ry hava-malala, androany isika dia hiresaka manokana ny momba ny rivotra izany. Marimarina kokoa zany dia ny fifohana rivotra madio. Mila anio avokoa moa ny zava-boary rehetra, ny zava-maniry, ny biby, indrindra fa isika olombelona. Tsara ihany koa nefa ny milaza amintsika androany fa tamin'ny valo jiona teo dia andro iraisam-pirenena natokana ho amin'ny fivotosan'ny ati-doha. Nahoana moa no resahana io fivotosan'ny ati-doha io? Zay ampifandraisitsika amin'ny lafiny rivotra izany, ny fifohana rivotra madio.
eo amin'ny tenantsika olombelona dia ny atodo no tena saripady indrindraindrindra moa eo amin'ny lafin'ity oxygène ity satria raha vao tsy ampy oxygène ny atodo dia ao anatin'ny 4 minitra monja de efa manomboka betsaka ireo cellule na sela zay matya ao amin'ny atodo izany ka tena zava-doza zany raha toka tsy ampy ny oxygène indrindra raha tsy manana oxygène ao anatin'ny 4 minitra izay izy araka nefa nambara teo noho izany dia ilaitsika zany ny mifoka rivotra madio mba hananana izay oxygène izay akoatran'ny fahavoazana eo amin'ny selany atodo de reto misy zavatra vitsivitsy maromaro zay hovoka-dratsiny hoe tsy fahampian'ny oxygène eo amin'ny tenatsika voalohany am'izany de zao mia malemy sy marary ny vatana raha vao tsy ampy oxygène zany isika dia mia malemy ary de marary ny vatana faharoa dia tsy mikorina tsara ny raha fa miadana ny fandehanany rehefa miparitaka ao amin'ny tenatsika olombelona ao eny hatrany amin'ny atodo aza izany de manjary malemy isika araka ny voalaza teo de marary ny vatatsika izany de akoatran'izany dia misy akony izy io eo amin'ny saina satria kivy ary maloka ny saina tsy manana saina miramirana zany ianao tsy manana saina mavitrika zany ianao fa kivy ary maloka ny saina ary de manjary rehefa izay saina zay no vo de mikorotana avokoa ny rafitra ray manontolo zany ary rehefa mikorotana zany ny rafitra ray manontolo de mora andairan'ny aretina isika mora tratran'ny sery isika reava malala koa ilaitsika ny mitandrina izany ilaitsika izany ny mifoka rivotra madio mba hazahoana an'izay oxygène izay zay fanambarana zay moa de hitatsika tao amin'ny boky testimonies for the church ny boky voalohany ka ny pejy 2 sy 7 de izao ihany koa mbola vokatry ny rivotra tsy madio zany raha tsy misy oxygène zany amintsika fa rivotra maloto no foatsika sy iainatsika dia izao no zavatra tsara fantarina mijaly ny vavony araka ny hitatsika eto amin'ity andalateny ao amin'ny testimonies for the church tiany koa ny boky 2 ka ny petsy 7 hitatsika eto hoe mijaly ny vavony mijaly ny aty mijaly ny avokavoka ary indrindraindrindra mijaly ny atodo satria ilain'ireo tovareo zany ny fifohana rivotra lalina amin'ny fahafenona tanteraka lay hoe fifohana rivotra lalina eto de respiration profonde mila manao an'izay zany satria raha vao tsy ampy zay dia ireo taovatelo ireo tena anisany saripady amin'ny tsy fahampian'ny oxygène ka izao ary misy torohevitra vitsivitsy zany omenatsika mahakasika an'izay fifohana rivotra izay aoka zany ny tranontsika mba hivo ny varavarakely hidirany rivotra madio ary amin'ny rehefa matory ianao de aoka mba hisy rivotra madio ihany koa indrindra raha amin'ny any ambonyrihana izany ianao no matory dia tsara mba asiana ihany miilaila ny varavarakely mba azahoana mifoka an'izay rivotra madio izay fa raha mihibokiboka zany ny toerana misy atsika de manjary le rivotra efa avoaka atsika le gaz carbonika efa avoaka atsika ao amin'ny fisefotsika eo io indray no mameno ny rivotra ao anatin'ny trano ary dia manjary miteraka aretina ao atsika izany indrindraindrindra raha ohatra ka misy tsy salama ao an-trano ao dia aoka mba hisy rivotra madio mivezivezy ao anatin'ny tokantrano reny bobongolo ao anatin'ny trano reny de tadidio fa vokatry ny tsy fisian'ny rivotra madio zay mivezivezy ao anatin'ny tokantrano ao ary reo bobongolo ireo de profa misy microbe misy bakteria misy virus zay tafiditra zany ao an-trano ka miteraka an'ilay aretina teraka amandona de mitondra tsy fahasalamana ho amintsika izany ka aoka zany isika hifoka rivotra madio ao an-tokantrano any amin'ny toeram-piasana
ho antsika tendreny vohitra moa de ilaina zany ny mba makarivotra kely mihitsy miataka kely ndreny vohitra ary ilaina ny fanaovana fanatanjahantena isan'andro mba azahoana mifoka rivotra apiditra oxygène maromaro ao anatin'ny tenantsika ao eo amin'ny 20 minitra ka hatramy 30 minitra eo ny fanaovana zay fampiasantena fampiasam-batana zay ary amin'ny eny akalamanjana no anaovana an'izany fa tsy anatina efitrano ndraindray manko tsika de mirona betsaka any amin'ilay efitrano fanaovana fampiasam-batana fampiasantena fa ny tsara indrindra dia eny akalamanjana ka de manaova zany zay fampiasam-batana eny akalamanjana zay mba azahoan'ny tenantsika mapiditra oxygène maromaro mba hiarovana ny tenantsika arak'ireo vokadratsiny zay efa nolazaintsika teo aloha teo ireo dia raha ohatra koa sika tsy ampy rano de mila misotro rano betsaka koa satria ny rano dia misy oxygène hydrogène sy oxygène ny ao anatin'ny rano ka de ilayntsika zany misotro rano maro koa mba ho fanampy zay hoe fifohana rivotra izay satria misy oxygène ao anatiny ao koa izay ndray ary no taridalana azo nomenantsika tam'ty anio ty ny tompony hanome fahendrena ao antsika mba azahoantsika mitandrina hatrany ny toe-pahasalamantsika aza tonona zany fa ilay ny vatantsika ny rivotra madio zay mitondra oxygène mba hahatonga ny sela ao amin'ny atodoha mba ho voatahiry hatrany sy ny taova rehetra ao amin'ny tenantsika mba handeha araka ny tokony ho izy ka ho lavitry ny aretina isika de mirary ny fitahiana sy ny fahasoavana ary ny fahasalamana avy amin'i Jesosy Kristy tompontsika zay indray ary ny fotoanantsika mametraka ny veloma mandram-pionandray ho amin'ny heriny toy izao veloma tompoko